farana ety am-pelantanana dia niditra teo amin'ny aretina vokatry ny fitandremana, ny aretina vokatry ny tsy fandinihan-tena, ny aretina azo avy amin'ny ozony lalàna, dia fa hitatsika ny amin'ny aretina azo avy amin'ny devoly sy ny fanafodiny izay fanafana an'izany. Dia hiditsika eo amin'ny lesona fahavalo ambin'ny folo araka ny fandaharana azo dia ny rano Jesosy antoky ny fanafana sy ny famelan-keloka. Araka ny hitatsika tamin'ny farany satria mbola tsy hitatsika tamin'ny farany izy io a. Dia ny fanambarana izay vakitsika kely vetivety mahatonga antsika hiditra amin'ny antsoina hoe ny rano Jesosy satria hitatsika ny amin'ny aretina avy amin'ny devoly tamin'ny farany teo nanomezan'Andriamanitra antsika vahaolana. Dia miforotsika fa asan'Andriamanitra, asan'ny fanan'Andriamanitra, tsy asan'olombelona, velively, manala, mamoaka, asan'ny devoly. Asan'Andriamanitra ka nanambarany fa raha fa mitoetra atao anatiko, mitoetra aminao, ny fanan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra koa nampitoetra ny fanahiny ety ambony tany ho an'izay olona mino. Dia fao izay fanan'Andriamanitra ia itoerany fahafahana ilay olona. Ary tsy vita amin'izany ihany koa fa afaka nomenantsika tsara ny fanambarana ny ten'Andriamanitra dia ampiasaina ny ten'Andriamanitra. Miorina tsara amin'ny teny filazana azy araka ty fahavalo ato amin'ny Apokalipsy toko fa 12 dia angatahana mitsangana izay mahita araka ny fanambarana aka ny mahazatra antsika eto eo amin'ny Apokalipsy toko fa 12 dia ny andiny faraka ambin'ny folo dia hiditsika ny amin'ny rano Jesosy satria araka voambara eto fa kekelany Apokalipsy toko fa 12 andiny fa raika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo naresy azy noho ny rano ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy antsony izy na dia ho faty azy. Misy zany ny ady atao satria Satana anatin'ny fahatezerana fa ny olona mino nataon'Andriamanitra manahoana fandresy. Misy ny ady tsy afaka miala zany, tsy afaka miala araka ny fanambarana fa ireo rehetrarehetra io dia antsoin'ny ralàna reo zay mbola velona mety ambony tany. Dia andeha ho jerefa tsika ara hoe ny amin'ny asan'ny rano Jesosy ty miaraka amin'ilay teny filazana an Jesosy izay mbola hitatsika tokana iny koa aoriny. Ny amin'ny ny rano Jesosy antoko ny fanafana sy ny famelan-keloka. Asan'ny Apokalipsy Apokalipsy toko fahadimy dia andeha ho raitsika vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny andininy fahasivy. Apokalipsy toko fahadimy dia ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary miraferamba voesika nanao hoe ianao no mendrika haka mivoky sy hamantombo kaseny fa voavony ianao ary meranao no nahavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Dia ho an'io baibolina am-pelantanantsika eny dia misy renvoi raha ny ety am-pelantanako zao dia 2 roa petit 2 na roa kely iny andika le hoe nanavotana ny vidianana verenako na mandeha ary nira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no miendrika haka ny boky sy amany tombo-kase fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona avy tamin'ny firenena rehetra. Matoa zany antsika amin'ny tenin'ny tonona hoe fananan'Andriamanitra na an'Andriamanitra dia tsy noho nataoko zay na noho nataonao zay fa noho le fahasoavan'Andriamanitra dia nividiny tamin'ny rano. Dia eto matetika manao ilay fanoharana matetika ataontsika hoe mividiko ohatra telefôna anankiray lasa fananako iny dina zavatra mitranga matetika sary-piaro aran'ireo le makojakoja natao hoe misimisy vovoka fotsiny azy le dia efa fanahoana efa fafana. Raha eny am-pelantanana izy dia kajiana tsara tsy hoe atsipitsipi fahatany fotsiny eny mipetrapetraka fahatany fotsiny eny raha olona tena mitandrina tsara
fa misy ihany koa aloha olona tsy mivakiloha tsy mitandro. Ny tiako amboara am'ty le hoe nividian'Andriamanitra dia tato izany hoe fifananan'Andriamanitra sanao dia zay mahatonga azy manamana sary-piaro amiko. Zay mahatonga na sary-piaro, mahatonga natrany amin'ny fomba fihinantsika, nanomboka ny fitafitsika, ny zavatra mbola jereno masontsika. Natonga anazy miteny hoe tandremo nina, tandremo fiainanareo, tandremo fiainanareo. Raha asena misy tady ho asan'ny Satana zany anelinkelina atsika eo, dia manao any izy sarotinisy aty fananany. Sasanareo raha misy hoe ohatrany hoe mandeha any Analakely any dia misy mpangary paosy mitady angary paosy. Raha tsy hoe rehefa liasan'Andriamanitra misy angany tanteraka aminy hoe raha misy tiaka hanambo anareo dia manao any. Fa rehefa izay zay izy dia fafa hoe ka dia tady poketra ve no anana, aty mbola misy telefôna, aty mbola misy vola, dia andao koa anaraka anay fa any an-trano mbola misy télé, dia any an-trano koa mbola misy loka, dia any koa mbola misy vary mandritry ny ray vola rehefa voavidy eo. Raha izay dia afo zay. Fa ny tiako resana ny hoe raha fanan'Andriamanitra ataontsika hoe telefôna no resana teo, andeha ohatra anankiray ty telefôna ty. Raha tady alainy mpakary paosy ty ny an-tanany eny dia manao any sarotiny alofako, tandremako. Ary zay zany mahafananan'Andriamanitra antsika nividiny lafo tamin'io rano Jesosy io. Averiko indray tsy noho ny fanoloran-tena nataoko na noho ny asa zay nataontsika, fa zay ny mahafahasoavana, ny fahasoavana nahatonga ianao lasa fananan'Andriamanitra. Dia tsy nozazy mpitory, na nozazy mivavaka, na nozazy mpanao asa soa, na nozazy mpakany am-piangonana, fa noho le fahasoavan'Andriamanitra vidiny lafo tamin'irany. Ary amafisiny zany eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia vakina ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo dia ny andininy fahavalo amby roapolo. Eto zany taren'Andriamanitra sainao iny fa fananan'Andriamanitra tsika satria nirano Jesosy mihitsy ny fitianana atsika. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanova fanahy masina anareo mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Amafisy ny tenan'Andriamanitra eto zany amin'ity fanambarana ity verenako vakinendra mandeha. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanova ny fanahy masina anareo no mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Eo tandremo so misy lasa diso hevitra indray amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ina moa fiangonan'Andriamanitra tiany ambara eto? Ny tenantsika tsiraray avy. Dia misy mieritreritra hoe ty trano fivavahana ity. Fa izasy ianao no tempolin'Andriamanitra, izasy ianao no fiangonan'Andriamanitra, nenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia novidiny lafo tamin'ny rano. Dia inona ny vokatry zay azo zay antsoina hoe fividianan'Andriamanitra antsika lafo tamin'ny alalan'ny rano Jesosy izay. Kolosiana, inona ny vokatry zay vidianan Jesosy antsika lafo tamin'ny rano izay. Kolosiana toko voalohany. Kolosiana toko voalohany dia rahatsika ny andininy 12 sy ny andininy 13. Kolosiana toko voalohany dia ny andininy 12 sy ny andininy 13. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa misaotra iray izay nampametrika antsika, hanana anjara amin'ny lovan-drona masina eo amin'ny mazava, sady napaka antsika tamin'ny fahefana-maizina, ka namindra antsika eo amin'ny fanjakana sanany malala. Verenako vakirindra mandeha, koa misaotra ny ray izay nampametrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Nahoana izy ny tena hoe nampametrika antsika. Dikan'izany zany manao any? Tsy mendrika tsika e. Raha safiditsika nataontsika dia manao any? Tena tsy mendrika tsika. Dia ny fanambarana eto fa dia misaotra ny ray izay nampametrika antsika. Satria
tsika mihitsy nanolo telo, tsika mihitsy nanolo safidy lalana fanoatra sitrapon'Andriamanitra. Na dia efa nambaran'Andriamanitra zao fa amin'ny fotoana izay nananareo anio dia ho faty tokoa ary tsy lalaza be antsika ihany. Fa raha maranten'Andriamanitra fa fatesana ny tampon'io ta dia tsika ankehitriny mbola manao ano, mbola mifikitra, mbola miraikitra amin'izany raha tsy mino tsara, filazany tsara. Inona no mazava-dehibe ilay fidianan'Andriamanitra antsika tamin'irany, sady nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Inona avy moa ty ambarany toy hoe fahefany maizina? Matetika izy io anaovako fanoharana na gagai ary misy fotoana anaovana somary lasaka vazivazy kely. Anisan'ny fahefany maizina. Mampalahelo ny olona amin'izao fotoana izao mbola maro matahatahotra foana. Rehefa alina ny andro, fanjakany maizina raha teo moa amin'ny andro maizina no manao any. Ny sasany na dia mandeha kely any anaty elakelan-trano any ary ka misy ravin-kazo kely mihetsiketsika fotsiny dia efa manao any. Tsangana ny volondozy ny sasany. Amin'ny alina, efa misy somary migodina. Mpiara-miasa aminay eo dia ireo le mpiambina ny tanàna dia mandeha moa ny resaka. Fa inona le tena mbao atao vahaolana fa tena tsy lavitra eto hitakaiky eto mihitsy ny tompo le biby. Inona le biby io? Inona le biby io? Vorona, vorondolo. Toroferina amin'ny lampe de poche izy ka tsy miala. Nefa midimy hariva moa sy zareo dia efa manao any. Efa eo foana. Ferina amin'ny lampe de poche izy ka tsy miala. Troana izy ka tsy miala. Dila izy raha vao maneno. Inona zavatra mitranga? Zangana ono volondolo. Izay le tsy malala lay. Asa amin'andro Jesosy. Miala ny fahefany maizina. Dia matetika izy ty fanaovako fanoharana foana. Satria izay zany zavatra niatra tamin'ny teny. Le hoe mbola nanany ratsy fahefana ve ny olona mino amin'ny Jesosy Kristy tompo. Nambarako tamintsika hoe fony zakaina andeha tany Ambatondrazaka. Dia sarotiny ireny mpianakaviana izay vatanina ihany. Ilaisa mandeha foana zoany fa dia tia ny kapa. Fa ahoana ny kapa? Ka tia misy olona mahay zavatra ka roarofony olona ny dia. Rehefa mino ny asan'ny rano Jesosy ianao na mikapa ianao na tsy mikapa. Satria raha ny kapa ihany koa zany maro amin'ny rodia dia tsy navelan'Andriamanitra latsaka ny rano teo amin'ny fijarena ny zanany. Fa inoantsika ny asan'ny rano Jesosy Kristy tompo. Tamin'ny farany tema nisy fotoana niarahana tamin'ny anabavy Claudine. Dia hoe misy an'izany ao kaikaiky misy an'zareo zao misy an'na tranona zandarina zao nasiana ny tonatsoina hoe kalokalitona. Dia misy olona zay mbola tsy eo ny finoana mazava ho azy, mbola tsy afaka haingotsy ao koa le fanafana fa nanana filazantsara mato mangalagalatra zavatr'olo zany. Dina zavatra mitranga. Misy olona vo ary araka ny nambarany dia misy olona maty mihitsy dia hoe tsy ohatsono le nanao azy. Dia za moa teny an-tany rehefa saika hiteny hoe andao fa asorony zany ary azo asorony zany. Rehefa mino anao azo asorony zany. Tsy ohatsono ny olona any fa le tompony mitaiza anazy nefa tena malahelo mihitsy moana mirasa olona mafaty olona izy fa efa maty le olona nanao azy dia tsy afaka atsony. Nga olona nanao an'ireny. Iza nanao an'ireny? Devoly manao an'ireny. Dia devoly nanao an'ireny nefa favaly efa manao any. Favaly afaresy. Ary dia ambarany ten'Andriamanitra tya efa afaka tamin'ny fahefany maizina. Ary amin'izao fotoana izao indrindra ny tanora. Ao anatina lesany tena voakasika izany itsika vehivavy, tovovavy tokony atoky. Nampalahelo na enony ny zanakay ny mamandrobota tamin'ny latsinainy tantara izy.
Dia andro moa zany a zay le vakansa teo iny a dia fandraisam-bola teny ampiasana. Dia mba nakanaka vola zany naka vola dia fanao fotoana izy raha fitantarana zany izy sy ny vadiny. Fa izy vola avy any aminy zany omeny an'ilay vadiny. Dia tara ilay vadiny zany a dia farany hevitra dia hoe manantona ny tolentsoina hoe casse-point tony fandefasana vola. Dia nitaditady toa tsy haiko Ambohijatovo Andohana Analakely tao izy zany a dia farany izy nahita casse-point anankiray. Dia tia maosy a nadefa le vola ho an'ny vadiny. Dia aveo le ambom-bola zany natao taiza nampidirina tao aminaty pôketra. Dia eo izy ohatrany nahita lehilahy anankiray izay nanaraka azy. Ary iny fanamboarana tika nanafaka antsika tamin'iny tamin'ny fahefany maizina ho an'izay mbola tsy miorina tsara mety mbola tratra. Dia ohatra nanaraka azy eo izy neranga vao tonga tao anaty mobila dia ohatrany resy tory. Izay le fahefany maizina zay. Aveo nanjafina vola 3 millions de francs. Rotsaka ny ranomasony tarainy. Ny olona miny. Taloha teo misy an'izany ohatrany hoe kasoany kely fotsiny hoe eny an-tsena eny eny. Ny mpahadianany eny. Dia lasa manahoana? Lasa manaraka azy. Ny olona miny nasan-drano Jesosy Kristy Tompo. Marina fa matetika manafatra ny ray aman-dreny na manafatra ny olona an-trano mba mitandrema tsara. Rehefa mandeha fa nisy ny fitandremana io fatokisana ny asan'ny rano Jesosy. Ary andro farany izao betsaka ny olona misopatsopatra fahatany. Indrindra ireo mpanompony devoly fa hoantsika izay mino ihany kosa dia atoko tanteraka ny asan'ny rano. Ary rehefa atokisany asan'ny rano Jesosy io anisan'ny mahafinaritra tamin'ny fotoanandro tamin'izany fotoana zany. Raha fahazahoko fijoroana vavolombelona nataon'ny rahalahy izay nandeha nitsory tamin'ny faritra Arivomamo iny. Dia misy ny olona mbola milalao fanafody avy amin'ny devoly antsoiny olona hoe fanafody gasy tony. Dia andefa varatra. Fa rehefa miorina tsara miasa amin'ny rano Jesosy miditra ao an-trano ilay varatra zavatra mangamanga neta miodikodina anatin'ilay efitrano. Fa rehefa ampiasaina ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta sy finoana ny herin'ny rano poka le izy inona ny fofona eno aveo? Fofona vanja ny eno aveo. Inona ny asan'ny rano Jesosy. Misy ny sasany matahotra mpamosavy dia hoe rano mangatsika mivery voanjo boromainty mpanjaka be amin'ny tany farany teo zao nafantarako an'izay zanandralahy ilay tatsy dia nanao itony didipotra itony kany be tsaraina tany voangana. Dia ohatrany hoe nisy zavatra nanjoana azy tany. Dia nafantarako azy moa zany namangy maraina teny amin'ny dadanay dia nanahoana ny zanakirano ka androany efa haly izy nefa tany amin'ny amiray alina amin'ny 2 alina izy mbola anakety mitady an'ilay hoe manino mandrava inona mandrava sarotra. Fa ny amin'ny ao amin'ny Jesosy meny asan'ny rano Jesosy. Io rano Jesosy io mandrava ny asan'ny devoly fa tsy tapa-kazo toeraka fa rehefa mbola tsy mino aloha dia taloha za tsy nahafantatra mbola kely koa moa tena tamin'izany tratran'ilay taon'olona hoe misavomonina io. Dia izao moa izy teoriana izy omeny olona anarana hoe bois de rose. Fa tamin'izany izy a dia hazo mena na volombotompona io zany nentsony ny olona azy. Dia tratran'ny famosaviana zay sy tamin'izay fotoana izay taoriana nen'ny dadanay dia io nomen'olona tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoana tsy finoana. Fa amin'izao rehefa miorina mino tsara ny asan'ny rano Jesosy dia antsika tanora antsika lehibe dia mila matoky tsara asan'ny rano Jesosy. Ary araky nambary eto niala nafindra avy tao amin'ny fahefany maizina dia findra. Sasany man tsy misy miteny. Tsy haiko raha zao fotoana zao tamin'ny taloha. Vehivavy alaino ny sikamboly alaino ny saritapaky
tarafiny amin'ny fitaratra moa ny mino ny asan'ny rany Jesosy. Sa manary fitahiny. Tsy hoe imiesana dia komitona dia miesana dia ina fa tonga dia tsingidina ny tsirara tery iny. Mahatoky tsara ny asan'ny rany Jesosy. Dia ndeto isatsika ihany. Eo somary maka jiro. Apokalipsy verina amin'ny apokalipsy tsika. Apokalipsy toko voalohany. Dia ny 15. Izay mahita dia mitsangana hatrany mamaky. Apokalipsy toko voalohany. Dia ny 15. Toisatsika ny asan'ny rano Jesosy Kristy tao. Apokalipsy toko voalohany. Dia ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy ilay matoa maty ary lehibe ny mpanjakany tany, izay ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka mifahotantsika tamin'ny rano. Izay namahantsika ka afaka mifahotantsika tamin'ny rano. Tsy matetiky fahotana izy manamana mamatotra. Tsika malagasy manao ny fanoarana hoe sarotra manina hoany sarotra miala-bahazatra. Dia efa namoana moa tamin'ny vao tamin'ity herinandro ity izay no efa namangy an'ilay dadanay tao ambony tao. Dia niteny zany le zanadraranay avy nikarakara manolo miaratsika rehefa manolo koso eo zany. Dia eo aloha anao dadanay fa zany andeha fa sady zako zany mangatsika fa tena arivo zao mila mitady kafe mafana. Azy izy. Dia nametra-panontaniana le bebe anay zany hoe fakana misotro kafe. Dia zaho misotro kafe ka. Kotoa zavatra atao tsy teny dadabe anareo iny zany. Dia nametra-panontaniana ty amiko izy. Ianao nga zaho tsy misotro kafe. Fa ahoana moa zany? Fa ahoana kadrekadretra tokony misotro kafe fa ianao irery zany tsy misotro kafe. Inona no mahatonga anazy misotro kafe? Tan'olo zany tamin'ny mbola kely atao tsotsoka hoe tany amin'ny 12 taona, 12 taona tany. Izay mbola kely miaraka amin'ny zadanay mandeha makany ambanivohitra. Dia tamin'izany nenay tsy makôma no kafe, ny fisotroana kafe fa gigôzy. Io gigôzy io tsy dia misy mahita izy io fa somary endrika arony eo amin'izay izy. Ary izy tsy mitovy amin'izika misy tahony. Fa izy kosa somary lavalava. Fa tsy haiko raha fatra amin'ny akôpy angamba. Za mino fa farafaratsiny ny 4 akôpy any. 4 akôpy na mety mahely azy. Somary lavalava kely eo. Fa tamin'izao fotoana izany izy moa sady fasian'ny olona sira. Fasian'ny mamanay sira izy tamin'izany. Mety tadidin'ny bebe nesy ianao fa somary mitsikitsiky kely bebe nesy raha vao atarany. Zany tamin'izay rehefa misotro kafe. Fa rehefa nino ny asan'ny rano Jesosy mamaha amin'ny fatoran'ny faratsiny. Dia malavaka. Ary amafisiny zany Petera voalohany. Toko voalohany. 2:20. Tena mafisiny zany. Petera voalohany. Toko voalohany. Dia ny 2:20 sy ny 2:20. Noana ny asan'ny rano Jesosy daholo. Petera voalohany. Toko voalohany. Dia ny 2:20 sy ny 2:20. Dia mahita mamaky azy mafy Petera voalohany. Toko voalohany. Ny 2:20 sy ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, mafantatrareo fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy dia ny volamena no nanavotananareo tamin'ny fitondrantena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanakao tsy misy kirema ary tsy misy betibetiny. Inona voatra mety ho hita amin'ny antony hoe fitondrantena dala azo avy tamin'ny entin-drazana? Tamin'ny izay le nisy fahoriana teo iny zao dia rehefa avy nandevona. Dia inona matetika ataon'ny olona? Inona ny ataon'ny olona barabarany eo? Mandoro taratasy mandika afo. Izany anisan'ny fitondrantena dala azo avy tamin'ny entin-drazana.
ambarany ten'Andriamanitra fa aza mamela mbo hitantsika izay manaraka, aza mamela ny zanakareo lahy na zanakareo vavy manao any dika avo. Dia nisy moa zany fotoana teo ao taloha kely teo, dia namory ireo zokonay ireo mpaitaporo zany hoe mila amboarina ny fasana fa ohatran'izao soatran'izao soatran'izao avy. Dia tia ny vola amboniny ataoko somary moramora. Dia zao a rehefa nijery zahay, inona nijereny io? Misy bokiboky kely folo menamena zay naseho moa izy moa zany fa zavatra efa tsy nohony tena le izy. Dia eto ka hatramin'ny eto misy an'ilay antsoina hoe inona io? Andro. Zao ihany no maso miditra makao. Izany moa zany dia efa sain-dalina avy amin'ny Satana zany hoe misy andro ratsy misy andro tsara. Eo tsika mety hisy tena eka moana zany moa ny andro sabata no ten'Andriamanitra manao, nataon'Andriamanitra masina. Izay nataon'Andriamanitra rehefa nitodika izy nijery vita ny famoronana dia nanao any tsara indrindra. Fa tsy nisy tena hoe dia namorona izy dia tia nasiany sasany nataony lakosy dia sasany nataony inona moa izy teo tsy haiko avy. Fa izay moa zany ny tena malaza izay antsoina hoe vita na lakosy. Dia maro amin'izao fotoana izao na ny kristianina aza mbola mitana an'izay fomban-drazan'izay. Raha hoan'ny olona mino ny asan'ny Jesosy dia madio ny eritreritra. Ohatran'izay zao tamin'ny fotoan'andro vao nanorina n'ity trano ity. Izany moa ny anisan'ny fotoana zany tsy dia nakasitrahan'ny ray aman-dreninay satria ny ray aman-dreninay tamin'ny fotoan'andro ny anisan'ny tsy faly izy hoe atao didipotra ny zaka dia tsy maintsy mbola manontany hoe mety mety sa tsy mety sy ny sisa rehetrarehetra. Izay zao rehefa nanorina n'ity trano ity tsy mila zany manontany andro zany. Ny mpitandrina Ramasoana Jazeray nitoka teto niaraka tamin'ny tena nanao mivavaka dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe ninona ataonareo na amin'ny asa na amin'ny teny dia ataovy amin'iny zany. Amin'ny anarana Jesosy zany dia natao natomboka fiadiana vohitra natao tamin'iny anarana Jesosy. Dia anjarantsika koa nomeny. Efa elaela moa sy tena lalany asan'ny rano Jesosy tamin'izany fotoana izany fa efa mivavaka tamina tokam-pivavahana anankiray mitandrina sabata tahaka an'izao. Dia nisy rangahy mpampianatra izay izay nalaza izy tamin'izany fotoana izany satria loatra boky efa maty izy. Rakotondranaivo André, André Rakotondranaivo. Dia tamin'izany fotoana izany izy mba anisan'ny nitarika voalohany izy tamin'izany fotoana izany hoe za dia mitady olona anao fasana. Fa izao kosa za tsy mila ilay antsoina hoe mpanandro. Dia niteny ny olona tamin'izany fotoana izany hoe adany ianao fa ngano afaka amin'izany. Marina izy mety nanana zavatra ninoana izy tamin'izany na dia tsy mbola nino ny asan'ny rano Jesosy aza. Fa dia raha tsy diso izy maty teo iny Rakotondranaivo André fa mahery ny 9 taona izy maty teo iny. Inona ny asan'ny rano Jesosy? Maro ny fitondran-tena dala. Anisan'ny inona ohatra ny fitondran-tena dala? Rehefa andehandevona ny olona matetika dia inona natao amin'ny tomobily amin'ny fiarakodia? Rarana ina rarana toka. Anisan'ny fitondran-tena dala azo avy tamin'ny netin-drazana. Inona ny inona? Ny rano Jesosy. Fa mino ny asan'ny rano Jesosy tamin'ny andehandevona ny totomily zay. Dia nanafatra hono izy. Hono. Hoe za rehefa levina dia tsy maintsy ohatran'izao fa tsy alevinareo ny mialatsiny afa toko anaty fontaine ilay fomba fiteny zany. Mialatsiny atoko anaty fontaine. Tsy alevinareo ny amin'ny letsi. Isy teny moramora zay hoe loatra teneko eto ilay izy. Fa tsy alevinareo any fa za alevinareo any fa za raha vao alevinareo any dia hitongezina dia tsy mandeha tomobily leo. Afa mino ny asan'ny rano Jesosy tsy handeha azy ianao. Ianao ara ny vovoka nanaraka anao ara mbola diovon'ny olona tsy handeha aniko. Mino ny asan'ny misy koa ny olona matatahotra ny reny. Misy olona matatahotra ny reny. Ny tamin'ny taloha nisan'ny tamin'izaho mbola kely nisan'ny nampatatahotra anahy tamin'izy io fa rehefa mino ny asan'ny rano Jesosy nefa natatahotra dia lele miatakataka reny lavitavitra reny
narainy ny dadanay finday lay tanany mangatsika be de le maty iny de nalainy de nakasina taty amin'ny tarehako taty fa rehefa mino ny asan'andro Jesosy io za taloha zany raha mbola kelikely ohatrandry faneva zao dia tsy azonao mivoaka ny atokotany rehefa maizony eo hoe misy zavatra adino ny atokotany kay raha ny dadanay mandeha ny dadanay de masika voadaka ianao voakapoka ianao a fa rehefa ny rano mandeha mivoaka maizina tamin'izany fotoana zany azafady re toko tena tsy mandeha any fa taty oriana kosa rehefa mino ny asan'ny rano Jesosy afaka atolo taholy zany rehetrarehetra zany de ary tena mahafinaritra ny fahafantarana amin'ny filazantsara mino ny asan'ny rano Jesosy io. Nisy fotoana efa nijoroako vavolombelona teto, nisy fotoana zay niasa tamin'ireny orinasa misahana ny fiambenana reny ny antsoin'ny olona hoe société de sécurité, fa nijoroako vavolombelona teto izy io. De tena moa zany anatin'ilay ekipa manao ny antsoina hoe intervention ataoko anaty fonoteny zay aty tsy hitako loatra ny andikanana azy amin'ny teny malagasy. Dia ino zavatra misy fotoana zay zany a mandrapanovana ilay tora le fisafona de io ivatraka tsy mipirimanina izy eo amin'ny lasantsy io zay matory anaty tomobile. De reto namana zany a matsapa hoe rehefa matory eo a de misy tonga eo a tantine le antsony amin'ny teny gasy hoe nento ary zany fa tsy de tena misy hoe ana fa mahagaga fa nanandray na le laza tonga de ataon'ny olona ihany hoe nento de efa tokony ho tadato de ino ny zavatra mitranga izy reto mandiniky reto zany hoe fa maninona le rangaty iny totrany tsy mahatratra nefa zay rehefa eto de tsy mahetsika de nanomboka an'izay le namana anankiray zay a mitondra nytony antsony hoe lazay olona hoe filazantsara le testamenta vaovao reny nataony tany aposy. Rehefa nataony tany aposy le izy mbola iny any zavatra mitranga mbola tratra ihany de farany an'izay de farany vakivava zareo fa maninona ianao nitotrany tsy maninona ianao nitotrany tsy mahatratra za misy zavatra inoko sy mbola apôstôly fantatro zay inoko de fa inona le fononao de teneneo mino ny asan'ny rano Jesosy a za men'Andriamanitra fahefana nitsaka menarana sy maiko a tsy andresiny rehetra nanany fahavalo ary ny ten'Andriamanitra de manambara fa tsy hampaninana koa de za fa tsy mamatahotra an'izany tsy maninaninana zany amin'ny andro alina efa sao de tatonga eo janony any zany de mialatsiny moa fa sady voavainka manany any any de za apiko izy tamin'izany hoe ahoana hoany natahoranareo azy tsy izy ary ma rehefa mandeha tsy mahasamypotra tonga de mivatana eo fa mbola miafinafina any kizy mbola miafinafina ray ve mbola atahorana arako an'izany sy manao za fa zany aneo tena tsy mahazo any anina mihitsy raha miorina tsara miorina tsara fa tsy jarina me fahalalana me fanambarana fotsiny any a de miorina tsara. Nisy fotoana narary ny dadanay io de mitady amin'ny tony antsondrareo hoe tenina tony tenina mety amin'ny ankizy an'izao fotoana zao tsy de mahay any fa tsaroko fotsiny a ery amin'ny biby lava ny nisy azy na misy ndalana iny amin'ny biby lava iny dia ndrana ny tena tamin'izany fotoana zany fa nisy fotoana mbola tsy ninona ny asan'ny rano Jesosy de ny tena moa zany a tamin'ny taloha mbola somary tamin'any mbola tnanao fanatanjahantena zay de any amin'ny tena any tena antsoina hoe rotsakoo kely sy ny amin'ny tony fa mandrapatonga anay tany zay ondralahy tamin'izay a de naraniny mba niaraka taminay koa ronento niaraka taminay koa ry dadato de niaraka nanao dona miveriny fa dioriana rehefa inona ny asan'ny rano Jesosy Kristy tompo a misy izy ireny mbola misy fotoana tsy maintsy misy ilay fizahatoetra mamay fa rehefa ninona ny asan'ny rano Jesosy a de ho ny ten'Andriamanitra tsy mikasika azy le ratsy fa lay nateraka Andriamanitra de Jesosy no miarina azy. Iverenako le teto maro ny fitondran-tena dara ilaina iorenana tsara ary indrindra ho an'ny olona any amin'ny olona mbola tsy mahalala
dia tena mbola zava-dehibe ny fanandroana sy ny sisa rehetrarehetra dia mivory zay na andro no zay samin'ny telotelo lahy fa zokonyzokony zany dia tongavinareo la zokony aty fa misy zavatra notaneny anaty dia eny dia hoe fofoesiko izy rehefa maty a dia zao ny zavatra ataonareo dia ozy le zokona fantary tsara rehefa fantary tsara ny volon'omby amin'ny vodiny dia rehefa mamona leo za zany eritreretra hoe vonona ny omby dia ohatran'ireny omby ery atseny ery reny dia vonona dia atao loaka dia mena sakafo ny olona ay mbola misy otona tena dala na ny fitodika ilain'ny volon'omby efa fantary tsara dia ny fitodika ilay omby rehefa vonona dia fantatra tsara vitondratena iny zany tena dala na vonoana miakarefa iny na vonoana miakavalatra iny na lokon'ombiny iny na no vonoana ataonao eo a rehefa tsy inonao ny asan'ny Jesosy na vonoanao mitsangana iny na vonoanao matory iny rehefa tsy inonao ny asan'ny rano Jesosy fa raha ho amin'ny olona tsy malady zany dia verin'ny olona manahoana fahatalana fa ho an'ny olona mino kosa sy leorina tsara dia matetika zay zany ho an'ilay fasanay eo andrasambenay eo ao an'io izy teo ao manjakandrina tapitendrim-bohatra eo tapitendrim-bohatra ambomasiny eo dia mbola misy iny antsony hoe fitondratena dala rehefa miditsy eo a dia tsy maintsy avy ato ary lala ledirana tsy azo iverenana ary mandrapivoaka ely dia tsy mahazo manino mahazo merikenika tsy mahazo mitoditodika fitondratena dala zany ary irenana tsara ny asany mananaka tosatsika eny arinany ny asa amin'ny fitondratena dala jaona voalohany toko voalohany vakitsika tsy mivakina moa nambarako izy io tamin'ny maray ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito ary ny andininy fahasivy jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahaenina ny andininy fahafito ary ny andininy fahasivy dia hoe toisantsika eny asan'ny rano Jesosy jaona voalohany toko voalohany dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy sy ny andininy fahafito ary ny andininy fahasivy dia rehefa avy eo a zay voajerevantsika zay toko fahatelony bebe rasoa zay amin'ny anaran'i Jesosy no mankina ny teny raha hoe isika manana firaisana amin'ny isika kanefa mandeha maiza dia mandainga isika ka tsy manano maro fa raha mandeha mazava isika tahaka azy amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny rehetra rehetra ny rano Jesosy zanany io no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra tsy nolona atako zany na nataonao fa manahoana raha misy olona anankiray teo afaka teo madio zany a eo anatrehan'Andriamanitra dia ninona ny nono tsy hoe andeha sasany haka ny akanjo fotsifotsy eny dia manomboka hatrany lamba dia mipataloha anao lehilahy izy dia raha vehivavy izy dia sasan'izay vao anao asa dia tsy hanao asa mihitsy raha tsy mitafy an'ilay akanjona somary moramora toko anatina fonteny hoe mampiady azy mety niverany mety madio satria fotsifotsy ny hitan'olona fa ny eo anatiny eo manahoana zay le tony ten'Andriamanitra tahaka ny fasana madio niverany vao anatiny eo dia ary ny asan'ny rano Jesosy vakina eny teny fahasivy eny amin'ny anaran'i Jesosy raha meka amin'ny fahatantsika isika dia matoky sy marina izy fa mamela fahatantsika tsy manadio antsika ho afaka mitsika marinana reny fa ny fipetra takian'Andriamanitra amiko sy aminao azohona zay fanadiovan'izay dia fiaikeny tsy hoe miaika azy zany fa tsy mendrika fa miaika fa mpangaladanja raha-mpivarotra miaika fa olona mora tezitra miaika fa olona fetsifetsy mpanambaka olona miaika ako fa lavalava tanana galangalana miaika zay ny antsona hoe miaika le zavatra tsy mety mihitsy andany Jesosy no manadio amafisiny zany ampitsika Hebreo toko fahasivy
Eny andiny faharoa amby roapolo. Hebrea toko fasivy. Eny andiny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hebrea toko fasivy andiny faharoa amby roapolo. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha lasaka dia tsy misy famelan-kely. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny ino? Araka ny lalàna. Dia ny olona amin'izao fotoana izao ndray, tsy haiko moa zany fa ny andro izay andresy Josoa maly. Sakafo be le belokely, belobe maso iny. Dia zavatra mamy tsy tiany fa zavatra masirasira tiany. Dia ato izy zao mba vidiananay. Mbola tsy fampiresaka moa vao verina iantso anazy za raha rivo. Hoe aiza omena zany ny zaza. Fa ato izy zao mba hampatsara anazy tsara. Ary azoko antoka izy fa zay le hoe fiarahana amin'ny ratsy manimba fitondratena tsara satria Josoa tsy mba nitezana tamin'izany. Tsy mba nitezana zany tambavy sy aferitany zany Josoa. Fa azoko antoka zatra isan-jato fa n'olona iny vady dia zao le zaza manomboka omena aferitany tambavy. Raha ny tenin'Andriamanitra eto saika diovina amin'inona? Diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Izy tsy miteny hoe diovina amin'inona? Tsy diovina amin'ny tambavy. Hay, ny tranonao madio fa mila misotro volo maloto, fa mila misotro volo-katsaka ianao, mila zao ianao. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Za vao mitsidika ity andro mangatsiaka ity dia verina somary ohatran'ny nisy iny angidedy zay. Dia ozy ny olona, raha zay rehefa voasany tsy misotro rano. Marina zany mety eo ihany zany. Fa ny any kosa ny nonko dia andrany Jesosy no manadio tonga indray. Andrany Jesosy manadio. Ary raha hijerevantsika amin'ny andininy fa telo amby folo ao, raika amby folo, roa amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dia hatramin'ny inona mihitsy? Dimy efatra amby folo avy hatrany efa kely e. Dimy telo amby folo sy ny efatra amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Parahanao sy lahy sy ny ranon'olay, kanefa dia mibatsy trondro vary, afaka amin'izay voalotiny no manao masina hatramin'ny fanadivana ny loto. Maka fameran'i Kristy izay nanatitra ny tena sy manantsiny ho an'Andriamanitra. Fa ny alana ny fanahy mandrakizay ho adiny fieritreretanareo afaka amin'ny asanaty ho anapohanareo an'Andriamanitra be. Anisan'ny hoe fanambarana teo zany hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra. Dia hatraiza izy io? Tao amin'ny eritreritra. Ary anisan'ny tena sarotra izy io. Dia ny sasany tsy diovina moa zany eritreritra fa sasany manao ahoana? Finoana. Inona fomba minoana anazy? Sotro, ny mifoka. Zany ny inoana zany fomba minoany azy. Dia raha tamin'ny lahady le namerina nanao olona sodira teo. Dia miresadresaka koa sisy le zamandraha rey. Dia tsara rey hoe tantany Jesosy mbola mahatonga le hoe tsy maintsy mbola mitady kely amin'ny ariva e. Dia amin'izay rehefa tena matory dia tsy tsaroana intsony lay ino izy teo? Lay sodira. Dia za zao lasa ny eritreritra hoe araka ny ten'Andriamanitra tena marina hoe na tsy matoky ary izy dia mbola manao any. Dia misaika hakarana isasako hoe nasako ny tareko zany izay avy nanao sodira teo. Mbola tsy sasana zao io fa afaka za ianao afaka adiny ray eo vao sasana fa zay vao voaka ny lay. Dia nanieritreritra any hoe takany tamin'ny farany teo dia atokisako ny rano Jesosy. Dia tena ohatran'ny tsaroka hoe tena ohatran'ny tsinan'inona. Nefa mampiasana anay eo misy namana zay mpanamboatra borety. Dia vao tonga ny maraina dia tena tsy afaka hiasa aloha androany fa mbola ndehandekely any dokotera. Fa naninona hoa? Jerena ao ty masoko. Fa naninona? Ka zay le nanao sodira le borety ho maly.
Dosako hoe afa manana an'ilay raon Jesosy borety atao sodirangamba ataoko hoe 10 minitra raha ela indrindra miteraka zany kory tsy midika hoe satria dia mino ny rano Jesosy dia araiko ny anina dia dia eo dia anao fananiny eo fa dia inona ny asan'ny rano Jesosy dia za zao dia hitantsaroko sina tsiary hoe nankiny firy zany no masoko na hoe mijanojano zany fa dia ary iverenako le fanambarany eto manadio ohatrany amin'ny herintsehatra sarotra io ngatsy zaroko ny nataonareo taminy dia ohatran'izay zao maneny nabavy tsarono zany tsy afaka mamela tsy narara tsara ny any rano Jesosy tsy niolona tsara finoany asan'ny rano Jesosy dia niraikitra tao tao ny zavatra nataon'ny olona dia alohan'ny hafatesana mbola nanafatra ihany sarotra manadio ny eritreritra io ary matetika rehefa mipetraka atao amin'ny eritreritra dia mipetraka izany koa mipetraka ho folony olona ka ary matetika zavatra mitranga dia ny zavatra tsara mora dino fa ny zavatra ratsy na efa 20 taona 30 taona dia hoanena ny sasany mbola tsy afaka satria tsy mino ny asan'ny rano Jesosy manadio atraheritreritra farany a dia atoizantsika manaraka dia raha misy mametraka fanontaniana dia mametraka fanontaniana Romanina 5:5 atoizantsika izy manaraka raha misy mana fanontaniana dia mametraka fanontaniana Romanina 5:5 Romanina 5:5 ao ary vakio ary zay fa nahita Romanina 5:5 faranantsika teo ho mainky azany amin'izay atsika ho afaka mifatezerana ankehitriny rehefa nomarinana tamin'ny rano isika tsy famelan-keloka fotsiny ihany tsy fandresena ny asan'ny devony ihany tsy antoka hanadiovana fotsiny atsika katrany amin'ny heritreritra any na ny eritreretina hoe misy zavatra ratsy tafiditra ny anatin'ny tenany zany mety hopozy eo mety zavatra manimba io anatin'ny sakafo any inona ny asan'ny rano Jesosy Kristy tompo entiny koa dia ambarany fa manamana anamarinana ny rano Jesosy matoka anamarinana atsika fanontaniana raha misy manana fanontaniana matetika moa rehefa mivavaka zany amin'ny maraina iny dia mitaky ary tsy mangataka moa tena mitaky hoe Jesosy arovy amin'ny asan'ny rano ao ahy mba vitany zavatra tokony ataonay dia iny mivavaka fangatana asan'ny rano Jesosy fihinan'ny rano Jesosy iny ve amin'ny mivavaka iny dia mandeha ihany dia mahavita ny hariva sa miresaka foana fanaovana zavatra tsy mety ratsy tsy mety ratsy mivavaka mandrakarivaka tsy meraka za zao mivavaka mandoanitra maraina fa iny antenatenany eny ako misy zavatra say mana fotoana dia etrany dia terako ve hoe ahaka za fa mivavaka tamaraina dia hivavaka anay raha riva fa zay eny eo dia Jesosy io misaotra fa nohony amin'ny ranao dia zao tsy avilanao hitoetra tanamiko ataoniko ato ny fahatezerana mety nisositra ianao dia lasa leoatra amin'io bava dia avy tonga anao dia manino tonga anao dia miresaka amin'ny Jesosy Kristy tompo no le ranao Jesosy dia mamely ary ianao no fananambara fa mamaha fatorany faratsiana manafaka amin'ny fitonatena dala manadio ohatrany amin'ny heritreritra any amin'ny rano Jesosy dia miresaka dia misaotra Jesosy fa arovanao anohony amin'ny ranao dia tsy miverina intsony iny ka na misy zavatra alefa avelanao hitranga raha mana fotoana dia tsy miverina intsony iny indrindra moa fa raha anatin'ny ady ianao no anatin'ny ayana anatin'ny tahotra dia ho ny ten'Andriamanitra raha oamponao ao ambavanao miteny amin'ny finoana dia mila manino gospel apôstôly mino ka dia miteny mino kosa haika dia miteny izy io zany tsy voatery hoe vavaka tsy voatery hoe vavaka
Betete mivavaka de tady aloha fa eny eo toerana eo anao ana taxi be anao tsy ana taxi be ka de anao strapontain de misy loatarena de ty afotry ty de manamana afotry koa no haiko de io azo io fa lendohalitra eo fa nahinao pipetrahana eo de afaka manino afaka miresaka amin'ny Jesosy resaka amin'ny Jesosy ka io no natonga ny fanambarana any amin'iko miambena de mitandrema de mivavaka aza mitsangy mivavaka ny fivavahana ane firesahana amin'ny Jesosy de aresana an-tsaina miara-miasina no mianaka tonga na maraina fa maraina iny no fampiresaka de zay misy miteny tsoy mandraparivo ny andro fa manahoana maraina ihany fanaova mety tsy tafaraka itsony za tsy velona ty tsorozy fa efa ahoana mantany mandeha miasa za tsy aka ty tsony fa ahoana ko dada aza maraina iny fotsiny miteny tamiko de manam-parivo ny andro izy tsy niresaka tamiko tsony za tsy velona ny tsony de tahaka an'izay ny miaraka amin'ny Jesosy mila fampiresaka amin'ny Jesosy de zay nahatanterahany ny bokony zao raha tsy diso aiza nanambarana izy iny hoe fankazara amin'ny tsytoria mila mifankazatra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay firesahana tsy ampy zany mila manika tena mangana eny mila miresaka fanontaniana hafa de mila miteny zany raha resahako le asan'ny maizina teo misy olo zany sy faiza mikofokofoka fa misy olo zany tany an'izany fana kofokofoka ihany inona ny tokony atao resaka amin'ny Jesosy de ampiasaina ny ampiasaina kinoana io raha inona misy zavatra tahaka zavatra tsapana misy maro zavatra hafa ataon'olona ohatra afaka n'ilay fitenenana de ampiasaka amin'ny Jesosy any inona lay asan'izany ary efa inona io de tsy ataoany eny na tsy ka say niaraka mofo akilay maratamainy fa rehefa eny rehefa voary hoa dia voary de voary magaka moa zany olona roa ny mpanao an'izay no naino ampiasanao ny anankiray lehilahy ny anankiray vehivavy de ny anankiray tsy tonomoko le mpivavahana ny anankiray mpiandry de ny anankiray tany fa samy manana le zavatra inony de magaka moa izy ty matetika nakatapizôzy ty na 18 petit beurre reny fokavany le 18 petit beurre fokavany le rana fofanaona raina an'izay le mosoara de manahoana fafafafana tsara ny velany toetra zay kokokoa le kakapizao anany de aveo sasatanana am'izay zany koa tsy midika hoe de feno saribao fitana amin'ny satria miny asan'ny raha Jesosy de arapaka fotsiny am'izao any de arapaka fotsiny am'izao any inona zao mahatonga an'izay tsy mino tsy mahafantatra ny asan'ny raha Jesosy tsisy fanontaniana itsony angatana ry ny tanora itsangana de orinan'izay le mbona rehetra mitsangana ny andiana tany